Mivonona amin'ny fividianana ho ben'ny tanàna ankehitriny ireo antoko politika eto amin'ny firenena. Isan'ireny antoko ireny hery vaovao an'i Madagasikara sy ny antoko tiako Madagasikara. Dia jerentsika tao anatin'ity fanadihadiana mety Marc Antoine sy ny sary ny Tsirakotoarso ity indrindra ny sary sy ny fanadihadiana mirakitra izany. Manoloana ny fiomanana amin'ny fividianana dia efa mivonona amin'izany avokoa ireo vondrona sy antoko politika maro samihafa eto amin'ny firenena. Ho an'ny antoko hery vaovao amin'ny Madagasikara dia ametraka kandida izy ireo amin'ny farim-pajijiana maromaro ary isany koa miferahana amin'ireo antoko hafa manohana amin'ny fitondrana ankehitriny. Amin'ny resaka fividianana moa dia ohatran'ny antoko politika rehetra dia karakara sy efa manomana ireo lista any amin'ny ametrahana ireo kandida rehetra manerana ny sy ny HVM amin'ny fotoana izao. Io zany ny atao hoe ny section an'ny antoko any amin'ny faritra misy azy rehefa nijereny io dia iaraka fampivoniana farany miaraka amin'ny rehetrarehetra dia inona fa ao anaty mandrapahatona le fotoana le farany amin'ny fametrahana ny lista dia mipetraka ireo restaurant. Mety roviana zany mifantatry zay ary mety hoe présent amin'ireo commune 1600. Ny HVM zany dia misy ohatran'ny amin'ny antoko politika rehetra dia misy ny toerana izay présent azy ary misy ny toerana izay rany amin'ireo izay piaradia antoko piaradia izay mamoana ny fitaovam-pampiasana amin'ny fotoana izao. Zany resaka atao hoe fiarahana ara-politika izay hita amin'ny rehetra. Ny antoko tiako i Madagasikara ihany koa dia nanatanteraka feonam-be omaly teny Faravohitra. Ho an'ity antoko izay tarihan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity dia fanambarana ny hery eo amin'ny mpitarika ny antoko TIM, antoko Zanakidada sy ireo antoko politika samihafa marobe niaraka tamin'ireo député TIM. Nanome toromarika sy paikady hatrehana izany fifidianana izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay ambara amin'ny alalan'ny fampitsoana mpanao gazety Rapitso eny Belair Katovato. Anisan'ny fananangona ny tota taratasy ho an'ireo izay mikasa hilatsaka hovidiana amin'ny anarany ny vondrona politika mapara. Raha fanazavana nentin'Andriamatoa Pierre Holder mpitondra tenyity vondrona politika ity dia tsy maintsy ho voaatitra amin'ny fepitoana voafaritry ny senito ny fanaterana ny tota taratasy filatsaka hovidiana ho an'ny mapara. Nanamafy izy ireo fa ao anaty fanomanana feno amin'izao fotoana izao.